Miarahaba tompoko, androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny mahakasika ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny foto-kevitra antsika androany moa ny tapany voalohany hiresaka mahakasika ny tsy fandriampahalemana izay somary nafinafy tatoato zay ary ny tapany faharoa dia hiresaka ny baolina lavalava izay vaovao malaza any ivelany any ary ny tapany fahatelo farany dia tsy inona fa ny raharaha izay fitokonan'ireo vondrony kandida izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izany dia aza diny milaiky ny vidéo atsika ary aza diny ihany koa miabone amin'ny chaîne atsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa MCC tao matawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Idirantsika avy hatrany tapany voalohany mahakasika ny tsy fandriampahalemana hita tany anaty tambazotra tsiratsira Facebook fa miha mafy ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Ohatra zao ny zavaniseho tamin'iny RNC siny izay mihazo eny ambondromamy iny dia nitaraina ireo mpamily sy ireo voyageurs fa nisy nandroba ny entan'izy ireo tao ambonin'ny porte bagage ny tomobily izay tsy heno akory satria mananoroatra ny faratsindalana ireo mpanao ratsy ka manao nizany asa ratsiny izany. Tsy magagy zany efatra amin'ny ela moa iny RNC siny no tsy mandry fahalemana fa noho ny atsarandalana dia toa tontony izany. Fa amin'izao anefany dia tena hita fa simba tanteraky ny lalana amin'ny RNC siny izay anenelanelany ambondromamy any. Ka afitsokin'izany dia manararoatra ireo mpanao ratsy mandroba izay kely ananan'ny vahoaka sy ireo izay mampiasa n'iny lalam-pirenena iny. Araka izany ara dia melomelo hatrany isika rehetra izay mampiasa ny lalam-pirenena eto Madagasikara satria ny ratsy tsy mba kely lalana izany ka aleo misoroka tozay mitsabo. Mbola ao anatin'ny tsy fandriampahalemana hatrany Julahy misa valy tompona andraikitra tamina fanafihana mpitampiadina tokantrano iray teny Ankadindravalo Ivato tamin'ny 20 oktobra lasa teo no voasambotra ny mpitandro filaminana. Norobainy izy ireo tamin'izany ny vola mitetina 10 tapitrisa ariary sy finday misa telo rehefa avy nambanan'izy ireo basy ny mpiambina ny trano ary noratrain'izy ireo ny tompo-trano. Araka izany ara dia tena hita mirongana dia mirongana tokoa ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao satria ankatoko ny fahavaratra moa isika amin'izao ka mila mailo hatrany fa ho mafimafy nitiny tsy fandriampahalemana raha tsy mitandrina isika. Mbola ao anatin'ny songadim-baovao ihany any Tamatavindray ny resaka eto. Vehivavy roa sy lehilahy misa 5 no tratrana maty sy nanjifa ny roro tao Toamasina. Marihina moa fa efa marary ny vehivavy iray tamin'ireo noho ny tsy fahitana roro izay efa manaraka fitsaboana ao Toamasina. Efa fantadaza amin'ny resaka roro koa ny Julahy antsoina hoe Jikas ary efa ampameron-keloka ihany koa. Tratra tany amin'ireo Julahy ireo avokoa ny fitaovana rehetra fampiasan'izy ireo amin'izany fitsindromana roro izany toy ny seringue sy ny tariny. Raha sina resaka moa iny Tamatavy iny dia isan'ny province izay tena misy tsy fandriampahalemana tokoa mety noho ny antony fidorohany ireo tanora zava-mahadomelina izao no fototra lehibe mahatonga an'iny tsy fandriampahalemana amin'iny Toamasina iny. Ajanoko hatreo aloha no mahakasika an'iny tsy fandriampahalemana iny fa ndao ndray aratsika somary ampita kely any ampitan-dranomasina any hiresaka ny vaovao malaza any amin'izao fotoana izao. Efa natsipoko hatrary am-piandohana moa fa ny vaovao iresantsika androany mahakasika ny vaovao malaza ny ivelany any dia ny resaka fanatanjahantena hatrany eo amin'ny taranja baolina lavalava. Rehefa nisongadina nandritra ny fotoana lavalava ny Afrika du Sud dia voamarina fa lasan'izy ireo ny tompon-dakairan-tany amin'ity baolina lavalava ity tamin'ny finale izay nifanaovan'izy ireo tamin'ny Nouvelle-Zélande. Isan'ny finale izay tena niandrasany be sy ny maro ity fifandonana teo amin'ny Nouvelle-Zélande sy Afrika du Sud ity. Araka izany ara dia voarin'izy ireo soamantsara ny voninahim-pirenena izay nahavoasitra azy io tompon-daka maneran-tany amin'ity baolina lavalava ity. Mbola nivelany ihany resaka eto fantatra fa androany 30 oktobra no ahafantarantsika ny izay androbaka ny baolina volamena izany hoe Ballon d'Or izany eo amin'ny taranja baolina kitra. Araka izany ara dia samy nanao tombatombana avokoa ireo mpankafy izany baolina kitra izany misy moa ny milaza hoe ho lasan'ny Messi hoe, misy ndray ny milaza hoe Haaland io hoe, dia ao ndray ny milaza hoe Mbappé. De tsy fantatra aloha zany hatreto fa ho hitantsika eo izay androbaka izany Ballon d'Or izany raha riva mbola anivelana hatrany tsy mitsahatra ny daroka bomba ataon'ireo Israely ao Gaza na amin'ny fanafihana anabakabaka izany na amin'ny fanafihana antanety. Mandidina ny valoriveo nisan'ireo namoy ny ainy hatramin'izao. Ho ajanontsika eo aloha ny vaovao malaza ny ivelany any fa ndao ara isika hiverina eto Madagasikara amin'izay. Noho ny savorovory izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao dia nivoaka ny fahanginana ihany ny iray tamin'ireo olona HCC. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanapahan-kevitry ny HCC tamin'ny 27 oktobra lasa teo izay manendry ny filohany antenimiran-doholona General Sara Ravalomanana ho filohan'ny mpisolo-toerana hoy ny mpanolontsaina ambony ao amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana Andriamatoa Nandrasana Georges Merlin Rasolo. Marihina fa tsy nanao sonia an'io fanapahan-kevitra io ny tenako ho izy hatrany. Nanao fanambarana ndray ny olo-pirenena nandritra ny kabary izay ny fandimbiasan'ireo collectif de candidats tamin'izany nanararoatra ny teny ny lehilahy iray fa hoe tsy tokony hijabajabaka amin'ny raharaham-pirenena na koa fandraisana décision ny HCC Andriamatoa Mamara Vatomanga sy Andriamatoa Andrajoel fa lasa mampitanila zavatra ho izy ireo hatrany izany fijabajabahan'izy ireo amin'ny raharaham-pirenena izany. Mbola ao anatin'ny akony fitokonan'ireo
collectif dekanda ihany moa resaka atsika eto a dia mitohy hatrany ny fitokonana izay ataon'izy ireo ary tsy manaiky mihitsy ireto farany raha tsy mivaly ireo fangatana rehetra zay nangatan'izy ireo ary nitrikitrihan'izy ireo tamin'izany fa tsy mbola nisy fanjakanana resy vahoaka zany teto amin'ny tany sy ny firenena fa izay fangatahany vahoaka de tokony ekeny manoloana izay fitohizan'ny fitokonan'izy ireo izay dia tsy mitsahatra mitombo isan'andro ireo mpanaradia anireo vondrony kandida izay manao fangatahana manerana ny Madagasikara ka ny fantenena mipetraka ara raha ohatra minia tsy manaiky ny fangatahan'ireo collectif de candidats ny asase hatramin'ny farany ka miroso amin'ny fifidianana mety ho inona ary ny zavatra hitranga aorian'ny fifidianana io raha amiko manokana manko fijeriko fotsiny na ho vita ny fifidianana na tsy ho vita ary na lany Andry Rajoelina na tsy lany dia tsy maintsy ho isy korontana foana eto amin'ny tany sy ny firenena zay zany fijeriko fotsiny izay raha resadresaka atsika androany ka samia manao commentaire ao ambanin'ity vidéo ity sika rehetra mba ahafahana mandravona ireo hevitra nareo hanaovantsika vidéo manarakeo manasa nareo hatrany hilike an'ity vidéo ity ary manasa nareo ihany koa hiabone amin'ny chaîne natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any am'sesy tsy matawatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na koanao topitany fagasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale zagnahare mila vonjy dino sinay zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anomba ny volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae Azamiti gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbano sofa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako